Miarabantsika mpianakavy ny finoana tafombona amin'izao fotoam-pahasoavana miavaka izao ry havana. Mandihy ny volana faha 12 amin'ny taona isika ary handray ireto katekomenina ho mpiomban-databatra amin'ny tompo. Fotoam-pahasoavana izay nanery antsika ampitiavana mba hanasa fianakaviana havana sakaizy. Ho anareo izay voakasika ny fanasana manokana noho izany fotoam-pahasoavana izany dia miarahaba anareo tonga soa ary manona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo. Ho amintsika fiangonana ny fahasoavan'i Jesosy sy ny fitiavan'Andriamanitra iray. Efa novakina ny sesy tamintsika teo ny perikopa amin'ity anio ity ry havana. Ary ireo anankitelo izay voavaky dia samy manome toromarika ho antsika azahoana miomana handray ny mpamonjy. Manome toromarika ho antsika azahoana miomana handray ny mpamonjy. Ny boky Isaia mpaminany toko 5:30 dia toromarika mitarika atsika mba hiomana ampifaliana ravoravo, mba hiomana tsy ravoravo tanana, mba hiomana ahery tsy atahotra. Tsy mampatahotra izany hoe miandry ny mpamonjy, mahafaly, mandrisika hiasa ary tena mampahery. Ny filazantsara araka ny Matio dia toromarika miantso antsika fiangonana mba hiambina raha miandry handray ny famonjena, miambena, mivavahana dikan'izany. Ary toromarika mampilaza koa ny hoe amin'ny ora tsy ampoziny ho iaviany. Fa ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly no hitondranantsika amin'izao afatra izao ry havana. Ao anatin'izay voavaky dia misy toromarika anankitelo azo hifantohana tsara. Miomana handray ny mpamonjy isika, fantaro ny tantaram-pamonjena. Fantaro ny tantaram-pamonjena. Miomana handray ny mpamonjy isika, manana fanapahan-kevitra hibebaka. Miomana handray ny mpamonjy isika, tandremo sao voafitaka. Miomana handray ny mpamonjy isika, fantaro ny tantaram-pamonjena. Ny 19 hatramin'ny 20 ry havana dia entin'ny Paoly Apôstôly mampatsiaro ny tantaram-pamonjena hatreo amin'ny nisehoan'i Jesosy Kristy. Ny 19 no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe avy tamin'ny taranak'izany lehilahy izany nitondran'Andriamanitra an'i Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely. Ilay tantaram-pamonjena izay efa voasoratra mialoha araka ny teny fikasana. Tsy mba tahaka ny tantara hianarantsika ny ampianarana ka hoe ny efa nitranga nosoratana. Tsy afaka hanoratra izay mbola ho avy, tsy fantatrany. Fa ny tantaram-pamonjena dia voarakitra ato anatin'ny Baiboly ary efa voasoratra hatrany ampiandohana hatramin'izay hafarany. Ny Genesis fiandohana, ny Apokalipsy fiafarana na fanambarana. Izany ilay tantara-pamonjena. Misy ny efa tanteraka, misy ny ainantsika ankehitriny ary misy ny mbola ho avy. Samy efa voasoratra ao amin'ny Baiboly. Ny soratra masina vakitsika avokoa izany. Izao fanambarana, toroteny,
nataon'ny Paoly apôstôly izao dia mamitina foy ny tantara-pamonjena miorina amin'ny teny fikasana, ny efa vita, ny atrehana sy ny mbola atao. Jesosy ry havana ao amin'ny Luka 4:20 ny andininy 7:20 dia voalaza fa nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra ka nanambara tamin'ny mpianatra ny hevitry ny teny milaza ny momba azy dia Jesosy izany tao amin'ny soratra masina rehetra. Tena hoe teny an-dalana dia nambara sy nohazavain'i Jesosy ny teny milaza momba azy, ny teny fampanantenana momba azy arak'izay hita ao amin'ny soratra masina rehetra. Miomana andray ny tompo, fantaro ny tantara-pamonjena. Ny asan'ny apôstôly 2 misy ny toriteny voalohany nataon'i Petera dia mamitina ny tantara-pamonjena 4:12 hatramin'ny 9:30. Ny asan'ny apôstôly 7 andininy 2 hatramin'ny 7:50 dia famitinana saingy somary mivelabelatra kokoa toriteny nataon'i Stefana na martyra voalohany mamitina ny tantara-pamonjena. Ary eto ny asan'ny apôstôly 7:13 voalaza teo mamitina izany tantara-pamonjena izany. Raha misy ry havana fahavoazana eo amin'ny fiarahamonina dia tsy firarahintsika ny tantarantsika, ny tantarako. Raha ianao ve izao anontaniana izy ny dadabe anao dia fantatrao. Fahavoazana izany ny Paoly apôstôly eto hatrany amin'ny Abrahama, ry Jakoba, hatreo amin'ny Jesosy voarakitra daholo. Fahavoazana ny tsy fahalalana ny tantara ary tsy ahafahana mieritreritra hoe raha izay ary ny lasa dia ho aiza ny ho avy, dia manjavozavo eo ny ho avy. Fantaro ny tantara-pamonjena mba hahatonga antsika tena hanana fahavononana andray hatrany famonjena, hanavao hatrany ny fandraisantsika ny famonjena. Isan-taona dia ampatsivina antsika ny tantara-pamonjena, manomboka ny Krismasy tonga ao amin'ny Pasika, ny andro ny akarana, Pentekosta, dia miverina indray ao amin'ny Advento sy ny Krismasy dia toy izany hatrany. Tamberina ampatsivana antsika ny tantara-pamonjena. Azadonoana ary miomana handray ny mpamonjy isika. Vakio ny soratra masina, fanekena ataon'ny katekomenina rehetra ho raisina ho mpandray izany, ary fanekena efa iainantsika mpandray ny fanasan'ny tompo. Mamaky soratra masina mba hafantatra ny tantara-pamonjena tsy ho very eny an-dalana, anavao hatrany ny fandraisana ny mpamonjy. Toromarika voalohany, miomana andray ny mpamonjy, fantaro ny tantara-pamonjena. Fa ny toromarika faharoa, miomana andray ny mpamonjy, manana fanapahan-kevitra hibebaka. Ny andininy 4:20 dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa notoriany jaona tamin'ny olona Israely rehetra aloha ny batisany fibebahana, fony tsy mbola tonga izy. Jesosy notondrona amin'ny hoe izy. Notoriany jaona aloha ny batisany fibebahana. Tsy azo idivirana raha andray ny mpamonjy ny kiondala ny fibebahana. Ary antsona hanana fanapahan-kevitra hibebaka izay rehetra vonina marina andray ny mpamonjy. Izay vonina marina andray ny mpamonjy dia antsona hanana fanapahan-kevitra hibebaka. Mba tsaroantsika moa, mba fantatsika ve fa ny toriteny voalohany nataon'i Jesosy dia toriteny fohy sady mazava, tsy le lava be ao amin'ny 5 sy 7 ao amin'ny Matio, fa ao amin'ny 4:7-7 misy filazana hoe dia nitory teny Jesosy nanao hoe mibebà ianareo fa efa akaiky
ny fanjakan'Andriamanitra. Toriteny fohy, izany ny toriteny voalohany nataony Jesosy. Izany no fototry ny toriteny mbola dradradraizay ny fiangonana ankehitriny. Miomana indray ny tompo manana fanapahan-kevitra mba hibebaka. Ny apôstôly koa rehefa nitory tahaka ny Petera dia niteny manao hoe mibebaka aho ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ianareo. Ry Paolo raha nitory eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 dia nanambara hoe efa nambarako tamin'ny jiosy sy ny jentilisa ny amin'ny fibebahana amin'Andriamanitra. Ary izao raha mbola mitory ny fiangonana dia miantso anao anana fanapahan-kevitra hibebaka. Inona ny atao hoe mibebaka? Ny hoe mibebaka dia adika amin'ny teny anankiroa hoe manova fisainana, manova fiainana. Ahoana moa izany? Malahelo am-po ianao ka tapa-kevitra hiala amin'ny ratsy, anonitra ny vita. Hiala amin'ny ratsy, anonitra ny ratsy vita. Izay ilay ohatra napetraka Zakaiosy. Rehefa tafahoana tamin'i Jesosy izy, nankatoa ilay teny hoe midina faingana, tsy maintsy makany miantrano ao an-tranonao any io. Rehefa nidinidinika tamin'i Jesosy, dia nanana fanapahan-kevitra mazava izy ka niteny manao hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo. Ary misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana satria mpamory hetra izy. Dia onerako avo efatriny. Ny fibebahana izany tsy hoe malahelo am-po ka tafa-kevitra andao ny tany tsy iaina intsony no ny fahatsinjovana hoe ratsy ny hafaran'ny fiainako. Fa ny fibebahana dia alahelo am-po, miteraka fanapahan-kevitra tsara, tsy andao ny tany ka hamono tena, fa handray fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Hanova fisainana, hanova fiainana ao amin'ny Jesosy. Malahelo am-po, tapa-kevitra hiala amin'ny ratsy ary hanonitra ny ratsy vita ho amin'ny fahatsarana ao amin'ny Jesosy. Miomana handray ny mpamonjy. Miandry ny tompo fa indraindray ny poketra ny fahotana mbola rongona ihany. Miandry ny tompo isika fa nitahiry ny lolo-posy ny fialonana atevenina. Misy banky manokana mihitsy aletika ato ny fialonana. Lasa banky tahiry ny lolo-posy fialonana ny fotsika nefa miandry handray miomana handray ny mpamonjy isika. Miomana handray ny mpamonjy isika fa indraindray ny fahazaran'ny ratsy dia afatra amin'ny gony lanjaina amin'ny taoniny. Aza ny eka ambolinareo katekomenina ho raisiny izany. Handray ny mpamonjy isika. Raiso ny fanapahan-kevitra, miomana handray ny mpamonjy dia fatory ny etam-pahotana. Tsy hoe ny etam-pahotana ihany no atotony eo amin'ny hazo fijaliana, pototry ny hazo fijaliana, fa ianao sy ny mombanao rehetra, ny faharatsianao rehetra. Mety ho ny fahakivinao, ny tsy fanananao fanantenana, ento izany. Izay ilay mibebaka. Ranomaso, malahelo ny ratsy vita, hanehoana fahavononana anonitra, ary handray fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Miomana handray ny mpamonjy, manana fanapahan-kevitra hibebaka. Ny fiomanana fahatelo, miomana handray ny mpamonjy tandremo voafitaka. Ny andininy 520 ry havana dia misy soratra mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary jaona rehefa nadiva ho nahatanteraka ny nalehany dia nanao hoe ataonareo ho iza moa aho, tsy izy aho. Fa indro misy anankiray avy aoriako ka izaho tsy mendrika ama ny kapa eo an-tongony akory. Ijaona rehefa nadiva ahatanteraka ny nalehany hitory ny batisa ny fibebahana dia nanao hoe ataonareo ho iza moa aho, tsy izy aho. Ilay mpitory
ny fibebahana mpanomana ny olona andray ny mpamonjy dia tsy ilay mpamonjy. Aoka zavy zany. Fa ilay toriana no izy. Ilay Jesosy no mpamonjy fa tsy Jaona mpanao batisa ny tory ny fibebahana. Mampitandrina ny amin'ny atao hoe Kristy sandoka. Misandoka anarana ho Mesia. Avy mialony tena fiaviany mpamonjy ry havana ny soratra masina. Ary misy zany. Tsy hoe tsy misy eto amintsika zany, fa misy mazava be zany eto amintsika. Dia sidoko sika amin'ilay tsaratsara, fa tsy ilay tena tsara. Ilay Mesia tena tsara dia Jesosy Kristy. Izay Mesia na ratsiratsy na tsaratsara, tandremo sao voafitaka. Dia sidoka koa isika amin'ny anaram-piangonana, izany no ifikirana, ilay fiangonana mitoriny fibebahana no ifikirana. Tsy voavonjy raha tsy atsy amin'ny fiangonana tsy na tsy amin'ny fiangonana roa. Mitory ny famonjena ihany ny fiangonana, mitananao anana fanapa-kevitra hibebaka fotsiny ny fiangonana, fa tsy izy no mpamela helo, tsy izy no mpamonjy, aza ifikirana ny anaram-piangonana. Tena marina. Fa rehefa anao fanekena ny katekomenina ho raisina, dia manonona ampahany amin'izany no hoe anoho ny fitondrana ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Hanaraka ny fandaminana rehetra amin'ny fiangonana ny hevitra izany, fa tsy hoe ny hevitsekemy manohy mamonjy. Jesosy no mpamonjy. Tandremo sao voafitaka. Milaza ny mpitoroteny indraindray no ifantohantsika. Dia miazakazaka sika, iza ny mpitoroteny malaza eto Madagasikara. Ohatra mahafinaritra. Ny tenin'ny toriany sy ho adino, fa samy mitory an'i Jesosy mpamonjy ny mpitoroteny, tandremo sao voafitaka. Inona koa? Ny famonjena vojy davanandro, izay mety arantilantindreo milaza fa mikirakira baiboly no mahadodina ny sasany. Fahasalamany, filaminana sy firindram-piainana, fahombiazana eo amin'ny fandrarana. Fahadino, ilay loharano mpamonjena dia Jesosy. Tandremo sao voafitaka. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mbola misy hafa koa. Raha iroso manoloana latabatra masina isika, ary indrindra reto isantatra izany eo amin'ny fandraisana ny fanasana, ny mofo sy ny divay, dia mpanambara ny famonjena, ny tantara-pamonjena. Marika sy famantarana hita maso manambara ny famonjena, fa tsy io no mamonjy. Ka hoe ndeha ho sesiako ataoko vera rony ena, sambasamba zanahary, mba maherihery ny rahan'i Jesosy. Fa na vera ohatran'iny aza no asinany divay mpandraisana na izay mety ho ao anatiny araka ny fandaminan'ny fiangonana, rehefa tsy ao ny fahavononanao handray an'i Jesosy mpamonjy, tsisy dikan'io. Tandremo sao voafitaka. Eto am-pamaranana, miomana andray ny mpamonjy. Voalohany, vakio ny soratra masina mirakitra ny tantara-pamonjena. Toromarika faharoa, manana fanapahan-kevitra hibebaka, hiditra amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Toromarika fahatelo, tandremo sao voafitaky ny mpamina ny sandoka. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.